Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitrao. Izy indray avana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tena tiako ampidirina ao anatin'ny saintsika mihitsy izay androany. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitrao. Indraindray mantsy ampidirintsika amin'ilay tontolo maha-olombelona antsika Andriamanitra, dia fehezintsika amin'ilay lalàna ny natiora izay mifehy antsika olombelona. Karaha misy zavatra anankiray mitranga totsika hoe ny antony mahatonga an'io dia izao. Ity zavatra ity tsy hisy zavatra ohatran'izao satria ity dia ohatran'izao, ity dia ohatran'izao. Izay ilay lalàna ny maha-olombelona, lalàna ny natiora izay mifehy antsika amin'ny maha-olombelona antsika ka tsy afaka nidina ianao, tsy afaka nirinifiny akoho, tsy afaka hoe misy zavatra be dia be zany izay tsy azo tanterahana. Fa rehefa miditra antsika amin'ny tontolon'ny Andriamanitra dia mila mijery an'Andriamanitra amin'io hoe Andriamanitra mahagaga azy io. Satria ny tontolon'Andriamanitra dia tsy fehany io tontolo maha-olombelona antsika io izy. Fa tena afaka manao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izy ary ny soratra masina dia mampahafantatra antsika an'izany fa tsisy zavatra azonao ferana mihitsy ny asan'Andriamanitra fa tena mahagaga, tsy takatry ny saina, vitany daholo ny zavatra rehetra ary mila manana an'izay fomba fijery izay tsika rehefa mijery an'Andriamanitra. Fa raha manana an'izay fomba fijery izay ianao dia efa courage sady ianao na dia eo aza ny olana. Andriamanitra mahagaga io, any amin'ny Isaia 5:5 zao dia misy ilay faminaniana ny amin'ny Jesosy Kristy ilay hoe ilay zaza izy no teraka, zaza lahy no omena antsika. Ny fanapahana dia ho antsoriny, ny anarana atao hoe mahagaga. Any dia fambara ilay mahatonga hoe mahagaga io Andriamanitra izay ivavahantsika io, dia Jesosy Kristy izany. Ary ny dikan'io mahagaga io rehefa tena jerevanao amin'ny teny hébreu dia hoe extraordinaire. Izany hoe ivelan'ilay zavatra efa mahazatra ny maso. Tena Andriamanitra mahagaga izy. Ary rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy dia tena mahagaga tokoa. Teksta kely anankiray fotsiny no entiko hazavaina amintsika androany. Dia ny voasoratra ao Matthieu 2:9-4 ahitantsika any amin'izany hoe Andriamanitra mahagaga, io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Voalohany miresaka mantsony amin'ny hoe ilay vohaka, izany hoe ny fitondran'i Maria an'i Jesosy Kristy tao an-kibony. Dia tena mahagaga satria ny zavatra voalohany indrindra hitantsika eo dia ny hoe avy amin'ny fanahy masina io vohaka io. Avy amin'ny fanahy masina io vohaka io, ambarana izany eo amin'ny 7:20 manao hoe dia hita fa ny toe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Dia mbola mafisiny koa rehefa nandresy lahatra ny Josefa ilay anjely dia niteny izy manao hoe aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Avy amin'ny fanahy masina io zaza io. Tsisy vohaka tahaka an'izany mihitsy. Fa ny vohaka rehetra dia avy amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy daholo. Izany hoe misy asan'olombelona. Tsy maintsy misy gamète mâle sy gamète femelle mitambatra foana ao, izay vao misy ny zazakely. Izay ilay maha-olombelona antsika, izay ny lalàna ny natiora nanaovan'Andriamanitra azy. Fa Andriamanitra tsy fehezin'izay, izay ilay maha-Andriamanitra mahagaga azy. Fa dia hitantsika fa hoe ny fanahy masina no nametraka an'io zaza io tao anatin'ny kibony Maria. Maria zany dia mitondra an'ilay izy fotsiny. Ary tena mahagaga izany ry havana. Tena mahagaga izany, tsisy vohaka hitovy amin'io mihitsy na ho aiza ianao na ho aiza. Ary ny dikan'izany dia izao tena fahasoavana io. Tsy resaka hoe ezaka avy amin'olombelona na fikasan'olombelona na planin'olombelona zany, tsisy avy amin'olombelona mihitsy fa tena hoe Andriamanitra mihitsy ny nanana inisiativa na metraka an'io tao. Ary zany daholo ny asa mahagaga azy ataon'Andriamanitra, fahasoavana avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay izy. Fa tsy mijanona amin'izay ihany fa anisan'ny zavatra faharoa koa zao dia mazava be eo ny amin'ny hoe virjina izy no hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy. Mbola zavatra mahagaga faharoa koa zany hoe vehivavy virjina no hiteraka. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Ary Maria aza moa any amin'ny Luka 1:7-8 dia nanontany izy manao hoe ahoana ny hahatonga zao fa mbola tsy nahalala lahy eo, zany hoe tsy mbola niaraka tamina lehilahy, tsy mbola nanao firaisana tamina lehilahy. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Mbola zavatra mahagaga koa zany. Vehivavy virjina no hiteraka. Tsy ahitan'izany ianao na ho aiza na ho aiza. Satria lalàna ny natiora antsika dia tsy manaiky an'izany. Fa ao amin'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra zany. Vehivavy virjina no niteraka. Ary misy dikany io. Misy dikany io manao hoe vehivavy virjina. Ny antony dia satria fanambarako toy ihany hoe tsisy ezaka avy amin'olombelona mihitsy izany ilay izy. Fa ny zavatra faharoa koa izay tsara ho fantatsika dia ny amin'ny hoe ilay zaza izay teraka dia efa manana programa Andriamanitra hoe hamonjy ny olona ao amin'ny fahotana. Ny dikan'izay tsy zaza nitorotoroana tamin'ny eo teo.
ohatra antsika olombelona hoe notoritorona tamin'ny ota isika fa tena zaza tsy nandalo an'izay lalan'ny fahotana zay izy zany ary zay no mahatonga azy hoe afaka hamonjy antsika amin'ny fahotana satria tsy nandalo tamin'io fahotana io mihitsy izy tsy nikasika taminy mihitsy io fahotana io ary tsy nahazo azy mihitsy io fahotana io fa raha olona mitovy amintsika ihany izy dia inona moa zany ny dikany sakrifisin'olombelona ve afaka ny fahotan'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany tsy maintsy sakrifisin'Andriamanitra sakrifisina olona zay tsy nanana ota mihitsy izay no afaka analantsika rehetra amin'ny fahotana ary zany ny antony nahatonga azy hoe vehivavy verjiny no mitondra azy dia zavatra mahagaga fahatelo koa dia ny hoe io voaka zay nentin'ny Maria io dia fahatanterahany faminaniana izay nambaran'ny mpaminany efa 700 taona lasa tany dia efa Isaia mpaminany moa nambarany eo ny amin'ny hoe ary zany rehetra zany izy ny tonga mba ahatanteraka zay nampilazan'ny tompony mpaminany hoe indro ny virjiny toejasaka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela. Isaia 7:7 moa voasoratra eo zany hoe Isaia mpaminany tokotokony efa 700 taona talohan'io zavatra nitranga io zany Isaia mpaminany zany dia efa naminany efa nilaza efa nampahafantatra ny olona amin'ny hoe isy lay Mesia ho avy izay ny vehivavy verjiny no hiteraka azy ary tanteraka le izy mahagaga zany. Ny fotoanan'Andriamanitra dia tena fotoana mahagaga satria tsy araka ny anam-pozan'ny olombelona azy mihitsy hoe 700 taona ty aoriana vao tanterahan'Andriamanitra ilay teniny nefa dia efa nampanantenaina tany aloha tany ary Jesosy Kristy dia izany efa nampanantenaina nandritra ny taona maro hatrany amin'ny saha Edena dia efa nampanantenaina ny ahatongavan'io zazy io ny amin'ny hoe avy amin'ny taranaka ny vehivavy no anoritoro any Satana dia io lay izy fatateraka fa io lay vehivavy Maria izay hiteraka any Jesosy Kristy izay anoritoro ny Satana sy ny fahotana tany dia fampanantenaina izy. Avy eo koa i Abrahama efa nambaran'Andriamanitra ny amin'ny hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary zany mahatonga antsika rehefa mijery Matteo toko voalohany dia miresaka amin'izany ilay hoe généalogie io izany hoe maneho ilay tentiarana dia ambara tsara mihitsy ny hoe Abrahama niteraka ny Isaka avy amin'ny taranak'i Abrahama zany ty Jesosy Kristy ty fanamafisana ilay faminaniana ihany koa izay fanomen'Andriamanitra ny Abrahama nandritra efa 500 taona lasa talohan'izao Jesosy Kristy teraka izao zany resaka Abrahama zany koa. Tena mahagaga Andriamanitra ry havana ary ny tena zavatra mbola mahagaga aza dia le hoe io zaza io no hamonjy ny olona amin'ny fahotana any am-boaka zany dia efa ambara sady hoe hiteraka ilay mpamonjy Maria ny mpamonjy ny olona rehetra amin'ny fahotana ilay zaza zay anova mihitsy zany ny tantaram-piainan'izao toy izao ny jiosy moa tena ny andrandra ny fahatongavan'io Mesia io ny andrandra mafy satria fantatr'izy ireo tsara fa eo amin'ny fahatongavan'io Mesia io no iova ny tantaram-piainan'izy ireo eo zany nanomboka ny tena famonjena ary eo amin'ny hatongavan'i Jesosy Kristy no manomboka ny fiovan'ny tantaram-piainan'izao tontolo izao raha mijery tsika ny datin'andro ny 2020 dia noho io fahaterahan'i Jesosy io raha tsy nisy ny fahaterahan'i Jesosy tsy nisy akory zany 2020 zany satria lay année 0 dia lay année nahaterahan'i Jesosy Kristy zany hoe ny tantaram-piainan'izao tontolo izao tsy azo kosehanao mihitsy zany fahaterahan'i Kristy zany izany fahatongavan'izany zaza zany fa teo ny nanomboka ny 0 teo ny nanomboka ny vaovao indray ny compten'izao tontolo izao ary teo ny nanomboka ny ova tanteraka mihitsy satria io lay mpamonjy izay efa nomena hatramin'izao tsika dia variana mahagaga ny amin'ny hery sy ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra izay mbola misy hatramin'izao andro ankehitriny izao. Inona moa ny zavatra lesona tokony ho raisintsika amin'izany rehetrarehetra zany? Ny zavatra tokony ho raisintsika amin'izany dia izao ny amin'ny hoe aza matahotra fa io Andriamanitra izay tomponao io dia Andriamanitra mahagaga ary afaka hiasa izy amin'ny alalan'ny fanahiny hanatanteraka ny programany sy ny sitrapony sy ny fikasany sy ny faniriany rehetra eo amin'ny fiainanao ary afaka mivoaka amin'ny zavatra ordinaire amin'izany izy ahatanteraka an'izany ninonninona tsy azony sakanana tsy mahasakana azy ninonninona tsy maintsy mahasakana azy fa vitan'Andriamanitra atao daholo ny zavatra rehetra hatramin'ny zavatra izay tsy azony saina eritreretina azy dia ny azotsika raisina amin'izany koa dia izao ny amin'ny hoe tsy azo azavaina amin'ny maha-olombelona mihitsy ny asan'Andriamanitra fa be dia be ny asa mahagaga izay mbola ataon'Andriamanitra izay tsy azony saintsika eritreretina fa tsy maintsy manaiky fotsiny tsika ny amin'ny hoe azo ekena fa ain'Andriamanitra atao zany vitan'Andriamanitra zany raha eo amin'Andriamanitra dia izao tsy misy tsy hainy atao
any zavatra tsara fantatsika koa zany teny hoe le mahandriamanitra mahagaga azy de zao a tsy misy tsy tanteraka ozy izy ny teny rehetra zay nambaran'Andriamanitra any amin'ny Matthieu any amin'ny Luka toko voalohany andiny 7:30 zany tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay naloko ny vavan'Andriamanitra. Andriamanitra tena mitazona ny teny nomeny io ary raha misy teny fikasan'Andriamanitra ka tazominao raisinao de tazomy tsara fa tsy maintsy tanteran'Andriamanitra any na hoelana vaingana. Mila manana faharetantsika mba azahoantsika zay lazain'ny teny fikasana ozy ny Hebreo. Ary ny zavatra farany de zao hoe mitady mpamonjytsika i Jesosy Kristy mihitsy ilay mpamonjy. Io lay nambara hoe Immanuel, lay Andriamanitra zay mamanga ny tany, lay Andriamanitra zay midina mitoetra anatin'ny olombelona. Possible zany. Ary azon'Andriamanitra tanterahana aminao zany ohatra ka raisinao Jesosy Kristy hiditra ao anatinao de possible mihitsy hoe misy Andriamanitra mitoetra ao anatinao ka lasa tonga tempolon'ny fanahin'Andriamanitra ianao, lasa tempolon'Andriamanitra ianao de ho tonga tahaka ny Maria koa ianao. Ny amin'ny Maria moa 9 volana ihany nitondrany azy fa ianao kosa afaka niaraka amin'ny sy tondra azy isan'andro mandra-patabitry ny fiainanao. Zavatra azo atao zany, possible zany satria zavatra mahagaga no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. De mbola tsy mitsahatra manao asa mahagaga Andriamanitra hatramin'izao satria tsy miova izy ho malisa ny ary mandrakizay mifikira aminy de ho hitanao ny voninahiny. Mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Jehovah Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra, Andriamanitra tompony vatsy lay tsisy fetra, Andriamanitra mahay manao fahagagany ianao de tsy misy ny tsy hainao atao. Nanolona ny ranomasina mina ny fiainako, de nanentsika avy ao arina ny fahavaloko, teo no nanokafanao ny varavarana, ny andriafonao ho famantarana.